firenena 95.2 manolotra ho atsika. Aniko ny misy. Amiko ny misy. Tantara no soratan'ilay Rakotoarisoa. Daniel. Rina. Ilay Rakotoarisoa. Miazona menjanahary. Ary antso. Nandray feo, bitikafo. Nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobity sy dia lahy. Anio ny fizarana faharoa. Enao koa rangaza mampiresaka fa enina koa n'izany io ah. Ngo dia ataonao fanalalaza indray zay le zanak'olona dia hoe afa le banty lesy tsy matoko mihitsy le ty. Manino? Voateo angamba 10 minitra zay raha ela indrindra izy teo. Tatsoko mihitsy verina. Oako soka. Aleo manaraka fa izy ary zany mba mbola maika. Amonjy an'izany sipakama zany hono izy fa misy zavatra ho jeretra zareo. So dia mamboarina ho anao tokoa aloha zany dia mba samy bekamakamy eo ahoana. Za mirediredy lesy. Ndray atambaro raha ty lahy. Ary ngamo ianao ty tsy nakany amin'ny jampahavinao zany indray no niantso aloha be ohatr'izao. Ka tsy ohatrany tsy ho tampoka indray hono lesy izy na dia efa besatrika tamin'ny maraina iny fa misy dinaliana hono e. Fa eo trano manaraka zany bekamo. Fa tsy maintsy afaka amin'izay kosa ianao. Ity hoe. Dia ahoana zany tsakobobaka be fa mividiana tsy dia avalona tamiko zany. Le vola fosiny angeny efa nalefako any amin'ny ba fa tsy hoe efa azao akory le izy e. Ay Dia ahoana? Mbola le olona tsy fantatra foana zany ny ankizy ty hatramin'izao. Ka ho izany indray moa e. Mahampalahelo anazy izy. Oranga ianao anamboarako. Amboaro alina rery any. Fa tena ohatran'ny fanetana tokoa ty zandry. Le baviko io. Tsy hoe mivarotra anabavy akory fa bokopolo zao raha nareo no tafiaraka. Izy manjakely la bogosy be. Tsy te teniteny foana raika ma. Teo viana indray moa zany ny hoana zany ankizy lala zany. Yakana aminao ihany moa iko. Izy koa manko ny efa mba dia mitany mafimity. Ka le kandraripaina raha malala fa misy foana. Ela ty lesy ty. Maninona? Milay milay. Etry tena. Raha zany zanako dia efa tompon'ny orinasa ohatran'ilay io tena tsy niasa zany afa zany tale. Andefa moa amin'ny maketrina anareo dia ndray teny manao an'io rehetrako. Inona fotsiny ary zany ny antony nianarako raha izany? Eny aran'izany gadrina. Le alpasambarako.
Migadona indray ty ianao. Alina mamiko. Any fotoana ianako amin'ilay tiako, izay olona tsy fantatra akory fa tiako dia tiako fotsiny ihany. Satroko alina foana ny andro mba hifaneraserahantsika ao anaty nofy ao. Ao tsika amin'ny andro kasambarana. Aniko ny nofy. Ho avy ary malalako aho. Ho tonga tsy ho ela monjy anao aho satria vao tapitra izao eritreritra izao dia any anabakabaka any tsika nifankahita indray. Izay tsy tsapantsika akory hoe nofy fa toy ny tena izy. Ay, fa eto ilahy. Azafady lesy fa mbola nisy zavatra natao kely dia taraiky aho. Tsy maninona ka. Ianao tonga no izy. Sady tsy ninao hoe tsy ho avy ianao. Fahasambarana ho amin'ny resaka aminao ry tsiory aho. Tsy androko mihitsy anie izay ahatongavana fony ito amin'ny toerana ity e. Zany? Zaho aloha tsy maintsy tonga alohanao ito. Ho tanako hatramin'ny farany izany tena izany. Misaotra. Fa andao tokoa atsika mba hiodikodina any ambadika any e. Sa tsy tianao e? Satroko e. Satrinao ary satritsika saingy ao vao mandingana fotsiny na iray miditra miala ito azitsika rehefa samy eto dia hipotra avy any indray izy roa rino. Eto koa moa. Eny e. Aleo mianoka resaka sika ity any izany. Sa ahoana? Izay indrindra. Fanatsiny itsika. Tsy dia sarotra ny fahamorona azy kanefa rehefa mipahaka ny amin'ny tsirairay avy izy dia manandanja be ny mistera. Eny fa na dia hatramin'ny olana saribahata aza dia voatonontonony. Olana? Olana? Ianao ve tsy mahatsapa hoe manana olana tsika? Fa ianao miainana tolana. Misy fomba tsotra kely iray afaka manodina an'izany koa. Ny vy. Tsy ianao vinoko dia... dia inona loatra ry ty fiainana iainako ity e? Tsy fantatro intsony izay tena marina. Miezaka manamarika ny an'izay tahako isan'andro fa efa ho efapolana latsaka izay tsy nitsahatra ny mofy an'iny tovovavy iny. Iza ary n'olona iny? Dia fa maninona ny ohatran'ny hoe tena fiainana izany ilay ao anaty nofy? Tsy misy ninona tsaroako izay momba rehetra rehefa samy ao izay. Izy koa toy izany. Tsy misy tadidina kely tokony ahafahana mihoana. Mba ohatra koa ve izy? Sa hoe izany no manofrery? Dia malagasy izy iny sa vazaha sa inona? Tsy haiko ka. Efa manao mokon-dono tadidiny zavatra rehetra ihany izay fa tsisy farany. Dia maninona koa ireny mpifankatia roa ireny mipesitra tanteraka sy te hamono anay foana? Sa ve no le izandray ary izany manelingelina amin'ny andro alahady izany? Aza hitako ka ilay vehivavindray alina iry. Aleo voaina dia mena ny afatra any. Fa tsy efa teny hoe io ary ho aly efa nahiko. Tena nasosamôly ny akamako. Tsy maintsy nanjana masina ve zandry? Tira lesy fa zaho miteniteny foana io ah. Ahitsofoka tokoa ary tonga dia akatseza vetrano fa misy tsy mazava mihitsy amin'ny latiro fa inona kozy. Tsy nitapona ny vika araka ny ao an-tsainy latsy akory fa neveriko ilay vehivavy nitonantonana taty indray maraina iny lahy. Le madama forme ve sady manjakely iny ve? Tsy nefitra ny landa aloha aty amin'ny matsin-drano satria araka ny kozilina omaly dia andeha hivavaka nareo sy raha fotsiny lahy. Izay tokoa. Fa hiaraka aminy hono dia sipakamany. Para koa aza aloha nisy nilana vala fa zanga ary bainina mbola ary nivavaka izany.
ho afa-baraka any. Angamo zany mila aizy fa mandeha fotsiny de zay e. Eny, ary de ry bara ihany ny akidirana. Marina mafy e. Fa ahoana tokoa aloha raha mba hoe manasa antsika amin'ny trano izy vovavy indray andro any e. Nanimpy kely manko raha fotsy. Ela io zany efa nahita an'izany namana zany. Mbola ka. Fa ahoana? Taro-piaro sady ny akama. Le ty tsy lina miresaka vehivavy zany ary le ry e. Tokana ihany ny amin'ny mampitempo an'io foky io. Sandry resaka matotra tokoa ty e. Iza marina ho azy ny siparevien'ny lazany, iza? Le izy le Sirely. De ahoana kely kozinina? Saika tsy akaty amiko mihitsy moa zany ry raha tsy natsokona ataoko totoafo Ka ila kosa ny lesy mbola tsy teto e. Tonga soa aloha e. Aiza ny fondalana? Tratra soko ndre. Maro aho fa aza matavatra ka efa voaraiko daholo ny ery lisitra na lavabe nalefanao reny. Yes! Mana tena zava-baovao azy zany Mahazo matoky ndrika. Inona aloha ny azarosanao e? Aza misahirana ka. Fa hitan'ny cousin. Nisy namako izay lesy nanafatra mafy tamin'ny maraina. Mbola lalana lavidavitra miala eto misy azy dia tsy maintsy hoany aloha. Aza manahy ela fa vao vita ny ilainy ahy dia tonga dia miveriny eo avy hatrany ahy e. Za efa mikarakara sakafo nefa. Sao dia any dia tsy hita eo. Sady ny sakafonay karana mihitsy mantsy ny namboariko ao. Sura mihitsy rangaha. Fa asio kalkasiana zany aza. Ny papanao mikarana fa ny mamanao tatyako malagasikasy petaka. Eny e, izay safidinao rehetra dia ataoko daholo e. Voasambany kosa ve ny kozinina ko mivaina aty amiko dia tsy ho karakaraiko. Zay nge ho ahy e. Fa mba azon'la omena avy aloha le fanomezany e. Oe, le voandalana mantsy e. Raha mety dia aleo mba rehefa miverina avy any ndry e. Mbola ho karohany anaty entana be any mantsy le iziko. Fa tokana ihany ngamo? Maromaro ka. Ka zany no tena zava-misy e. Tsy zakako tsony akia. Tena tiako loatra izy. Milaza ny fitiavako. Satriko foana ho alina ny andro. Raha ny vinavinako ary dia tsy hifotsony aho. Aza miteny an'izany fa inona ary ty e. Hitako indrindra ny atsatra kely foana isaky ny miontsika. Le fiasan-tsaina ka ny antony. Apio Marina. Tsy manana vahaolana tsony aho. Dia ahoana kely izany? Fa tena tsy misy zavatra tsaroanareo mihitsy izany rehefa ao anaty nofinareo. Adino daholo azy ao rehetra izao. Ny tena loza dia mifieritreretanay hoe io nofo io dia tena izy fa tsy nofy akory. Inona daholo re izany e. Fa raha araka ny fahitandry azy fe nefa efa maty io vanio sa mbola velona. Tena tsy haiko akia, tsy haiko. Ny andro fantatro fotsiny dia izy no izy ao anaty nofiko. Mifankatia izay fa tsy misy samam-boraka. So ary mba nanandrak'andrana nanao pakta na namaky boky hafahafa tandry io e. Za ve ki dia vitan'izany a. Ahoana koa moa tsy alalandrira nanao an'izany aho e. Na mijery filma sy mihain-tantara mampatahotra amin'ny radio aza tsy vitako. Itsy efa olana kitsika. Aza matahotra fa tsy maintsy manampy andria. Inona fotsiny mampinamana? Misaotra ki Marina. Ary noveriko fa niaraka ny endry sy ilay cousin andry iny e.
sady mbola reraka be koa ny izy vao tonga mihitsy tsy maintsy mandamindamina eo aminy. Ka tsy ho tezitra amin'izany ve izy hoe mba nasaina akanjo kanefa fotoana fomonja fotsiny tena andao azy ndraika? Ishi, bandy micomprendre be zany ary kala. Za rehefa nikarakarainy kalo be aoko. Fa raha zao no izy tsy tonga indray aloha. Fa maninona ka? Amin'ny fomba ahoana ary tsy ary ny amelako andry amin'izao olana menjady amin'ry izao a. Tsy maintsy mijanona matory aty any io sady mandinika ny tokony atao. Misaotra betsaka kia. Tena namana tokoa ndry. Zao maka aina tsara aloha ndry. Avy eo tsika taraiky indray aty androany. Fa zato koa tato ato tara foana. Tsy azoko mihitsy hoe maninona. Efa io mipetraka ambony seza io kay izy. Tsiory. Tonga. Zany io mitazona ny teny nomiko hoe tsy maintsy safoana no tonga reto aloha andry. Mahafinaritra ka. Dia ahoana lesy? Misy zavatra izako tadidina fa tsy mety mihitsy. Tsy fantatro hoe nahoana. Avela ho any aloha izany. Eto alohantsika izao dia eto. Andao hianika misy tsika. Marina izany. Matsapa fahasambarana fitakatra ny saina ary tsy hain'izan'iza. Izay fotsiny dia anka. Raha misy tezintsika tsiory angamba dia tsisy vaholana. Mbola tsy dia nary-toky ary tsy aro inona tena marina sy ambadika fonosiny izao e. Isanandro tsika miaina amin'ny tontolo mamy kely foana. Izao ankehitriny izao kosa dia toa maliko manjomana ny andro. Tsika koa tsinjoko aky izany inona ny lesoka? Tsy voatsika izany satria sika ny tompony misy tsiory tsy aro fa maninona no miteny an'izany? Satria malailao tsiory miamaisina amiko isanandro ny zava-misy. Sakako e. Oka moa izay andao iainana izao diersa zao. Tsy avelantsika andalo fotsiny fa rarotontsika ianoana asambarana. Dia mandra-pahofiana nefa e. Mandrakizay. Tsy metiko aleo aky ararotona. Asena raha matany fa raha tahaka ory ary tsy ory fa iza tokoa ary tsy aro dia enao miezaka manao fomba rehetra tsika e. Milavolina ny mety. Nireny ray izy roa kely fa manatona atsika dia ahoana? Mandositra ny vaholana tsy ory tsy tokony anaiko latsako ba. Toby tena maty any nefa fa tsy vita an'izay efa mirongo fotoam-piadiana ry zareo no mbola miara-mirohatra amina miaramila ihany koa. Mandeha ny fotoana tsy maintsy mizara roa tsika. Raha fanatritsika fa ahoana tsy dia aza manadino Maro izany tsy aro fa hoaiza ianao e tsy. Ianao e ilanao ani ahy e ty mpandeakama aize nakaiza izy teo? izy iza Eli maniny atombo mifandrina koa fa tokony ho aiza hoe lahy amin'izao ory izao ka nanofy lesy nanofy azy ka ngongonina be la sady miantso ho azy dia iny nitairiko inyko tsy tokony foaziny laly ty e. Tsy fantatra izay mahazo azy ihany fa iny loatra ary mahazo ty iso lesy e lasy izy ary vokatry ny adalany lahy dia mety tsy ho tafahoana tsoa zay.
sy ireo be lasa miany any e. Aiza e sao dia omena toka kely aloha e. Matotra tia nanofy aho hoe tonga nanafika anay niaraka tamina miaramila be tabe le mpifankatia roa. Nanapa-kevitra noho izany le olo tiako fa tsy maintsy mifanipaka ny lalanay. Avy eo anefa niara-nirona nakany daholo rehefa avalo. Raha tsy niara-natory tamin'ny lahy aloha dia mety nihevitra fa mipika kely lahy ty e. Taingo masoko mihitsy moa zao eto mahita ny lahy zay avy tena niny. Mba piolesy izany tany aliako raha sanatria anino maninona any iny malalako iny. Tia tena ny zavatra nataon'la io mihitsy tany hoany fa aza manafinamiko io lahy. Tsory amiko marina fa ako manampy an'la. Inona nataoko teo amin'ny lahy? Ka tsy tonga ho azy koa io zavatra mahazo an'la io fa ao raha e. Nandeha nianjaka zany ny tily lalazaina sa inona? Asa amfiry aloha zao amin'ny 4 maraina mahery kely. Ohatray to tena marina be tokoa rehefa anao maringo tamin'ity fonako ity kanefa raha mbola tsy mijery ninona akory. Ahoana nafantaran'ny lahy zany e? Amin'ny ora io tsy maintsy tapaka foana le nofoko isan'andro. Efa ho efa bola an'izay raha miampy kely. Tsy nisy zavatra niova. Tena bodadan'izay zany mety ina zany robainina ny hevitra ny nofon'la zany. Jery publication makasika ny hevitra ny nofy any atao amin'ny Facebook fa tao tsy nanambara ny liah mihitsy. Fandinihana lalina zany. Teo asidiny ho any lahy. Efa tapitalaka liah manoloana ny lahy io. Hatramin'ny chat GPT rehefa nanaovako fikaroana fa tsy nisy dikany e. Mana zavatra fa raika marasana tsy mbola mitoto zao. Mbao marina mafy e. Tsy mahita hevitra mahana ny olako tsony e. Nakafiziko foana ny aliko hatramin'izay. Fa intio iny kosa tao nanjary poizina nanotika ny foko zany. Fa lisany veloha miaraka ao anatin'le loha e. Mbola ka. Fa kosa mifankatia mangina. Ahoana ihany ary lisy. Tiako lesy izy Zay ny azoko lazay. Ka tsy azoko e. Ary mino koa fa fa maninona ny tsy tohizany sura zany lahy hoe mbola velona ny io sipy io. Azony lahy mahamay be ihany zany zavatra ianan'la zany zany tena tsy amivamiko. Tsy nanapo an'izao mety efa maty koa angamba le izy dia tsotsory mamba farany ny fandozanay alina iny. Zao e mbo mazavazava eo andrio tonga dia kotsika fa tsy misy resabe hijery tatarabe na tsy kopy koa saingy mialoha an'izay aloha dia aleo hipetaka kely. So ihany ary ndry zany fa teo. Raha tsy zany angamba dia mety ho loza no niseho. Efa matetika mpanao andreny zany ndry. Zary gagabe tamin'ilay andrina nahitranao hoe maninona eny am-baravarantsika. Ndry le niarina anie tsy nahataitra e. Rehefa nijereko nefa dia olona mikipy. Avy eo tonga dia mitsambikina anakiny am-baravarana. Tsapandry amin'izay zany zao fijaliako. Miatra amiko mihitsy fa tsy tsapako fotsiny e. Dia inona kiny atao aza miferitraina be aloha fa eo ampijerevana vahaolana anie tsika e. Matoka izany rehefa tsy maintsy hiva io olana io. Zany eny kia. Tsy afeniko andry fa tena nahavako ny foko izay alina izay Ny fanao bebony izay dia lasa avy eo. Ohatran'ireny olona tsy an'ireny intsony mihitsy. Tena mampite hiditra mihitsy koa rangaza ny nofonareo izany ka. Ndry koa anie izany tsy mba fetsifetsy Ny amin'inona ka? Hoe mba tadina ny fisiko dia antsoina rehefa misy rombo e. Raha tsaroko ve akitsy fa zany nataoko le olana koa anie ozy dia na ny momba anazy tsy nitamberina ao an-tsaiko akory e. Ohatran'ireny olona monina any amin'ilay tanàna manodidina mihitsy sao dia mba nangalam-pihinana kosa ary mamanareo e. Sanak dadanay fotsiny dia izay e. Ka le izy lasa misabidy baodika beko. Tsy hay intsony izay tena lohany sy vodiny. Otry angaka aho rehefa manao sipa. Fa ahoana? Tia peratra amin'ny volamena amin'ny tanany kaly tiako. Ay ve.
hitako fotsiny io dia nitsiponiky hoe. eo e hafa kely kosa ity izy le boribory volamena dia misy diamond eo atapony, mbola misy safira koa ary manodidina an'ilay diamondra. Dia io indray moka iny mampiasa sainanareo fa tsy ilay olana menjary amiko. Eno ae aza mba kisitim-belona ry kala. Tsiaro oay Eli marina dia ahoana ry zoky mandalo eo an'ny loka eo ve raha ngaha kidindry dia tsy mahita akory. azafady rehefa tena tsy tazako marina e miala tsy indrindra ka ary maika bengy izany fa ho aiza fanao fotoana amin'ilay namako any alohany dia tsy tiako raha izy indray no mbola tonga aloha koa ndry fa to lasa atsatra kely ry tony manana olana angany zandroko ao lasa eo amin'ny zoky angany misy tokoa reny saingy tsy afaka migalabina be amin'lerotsika hoy fa sy materitery ary maninona nefa raha miara-miandry an'le namakeo dia aterinay amin'ny automobile ndry avy eo aleo ry amin'ny manaraka fa menatra be sady ngamonareo tsy hoe hiaraka ho any amiko indray amin'ny farany herinandro nakisaka tokoa moa ka impro iny fa tsy tafa le tamin'iniko da inona ry aloha zao no azoko anampianandria tsy dia hitako loatra aloha raha ho aterinao ohatry ny embouteillage be izy aleo ry andeha tongotra ihany aka zany efa ki ohatrany tsy mahazo hain'izany mihitsy koa dia hanao zavatra be amindry koa zany sokoa zany efa hoe tsy maninona ho sady vaolana ho mihitsy any ny fanaovanay izay namako izay fotoana androany ka tsy mandry ny saiko sawary ahoana andeha aloha dia raha pitso ny antsoan'lahy ay nefa tsy aleo ve lesy tonga dia amin'ilay fionana efa rafaka pitso any sabotsy ay tokoa moa akary mety ranga zany rafaka pitso zany ko aty andefasako vola vaovao ndry ividianana an'le tsaka le volan'lahy rehetra raha mbola atao anaty pusoko ato ataovy gote sy ampiasao amin'izay zavatra ilaindry reny manana bobaka be tsika misaotra betsaka tompo mbola zaza endry foana kay zay aloha fa ilozako amin'izay zoky ok sy revy aloha atao amin'ny lahato fa tena valaka totaly la zany nanomboka oviana indray moa ny namako ny nanao vahiny rehefa ato amiko ka atao dia savao anaty frigo ao elange vaiko raiky iny mafana tsabaka indray tsy misy toka zany akory zao fa sy mamy be fotsiny raha niteny mialoha ianao dia vidianako ka eny fa afaka kaketsy ampitetsiko nefa raha ohatra hoe mangetaeta be aleo aloha akasopola kely mibany fa ohatra gotraka visiko tsy ianao anie mandoha vola amin'izany fa zany no nividy ndraso kely mihitsy aloha rakama ohatra ny tena miasa be koa nkeny saiko ny tena marina fa misy inona inona ny olana manana blame malesy alain dia maninona zao raha mbazarainy zany fa tsy kobonina samirery any ka mety tsy ahitana solution le iziko dia efa naravina any fa momba ninona nefa zany toy an'le resaka akizy indray mandeha iny lesy zaza kely ve zany ay moa le ty masina beko asipy zany olo tiana chéri azon'lahy andraso mihitsy aloha le ry moa le hoe mity olona tsy fantatra asaingy zay any fa mbola misy hoe manofy koa le ry maninona tsara hoe manofy le ty manofy an'le olo tiana izy dia tsy tapaka mihitsy nofy fa mitoy foana ahoana le tiana nakobony lany zany le aza eno tsara raha mianao lahy za le niala teto Madagasikara volana maromaro lasa iny zay dia niazo any Inde
tamin'iny ane zaka nosoranao voyant zany hoe fa mikarakara olona hitanao io zao. Tô sérieux. Ary hitako moa mibian'ireo zavajavatra be ireo atao amin'ny akamako. Ka ataony a tsy minao mandray olona ka tohizako le teo a maro de maro tokoa satria tsy latsaky mifolo zao ny lehilahy tonga mitady famonjeny eto amiko fa mitovy amin'io kamazo any alain io daholo. Lasa manonofo daholo. Za indrindra ny olana treto aloha maninona tsy mbola nisy vehivavy nitotona teto fa kosa 13 no milahatra eo rapitso. Asana isy fanandrefina an'izay zavatra izay na tsy amin'izao ora faran'izao ve rangaha vao misy an'izany le ty fa ahoana ny tena fandehany zao hoe ny oalina no iezaka anao fijerena rehetra atreto mako mbola manjavozavo amiko ny zava-misy fa ono oly ty mety mbola ho velona any ve io sipareveniny adaly io ilia tsy mahalala ninninona miresaka aminao io saika tsy taitra raha tsy ianao ny teny hoe momba ny alain zany neny mety isy fanantenana ihany zany ko ny aza hitako fotsiny ka efa gli io tsain io lamba dia mo ny tena koa iny zao ny atao hoe menao ny lary alay ho izy de jerena momba azy any oanina tsy azo andrasana ela ntsony sao de dila ny fotoana afa dila hoana koa ay zay aza mampatahotra koa nama tena resaka matotra daholo miangeto relia fa ainao ve aloha ny anarany feno ohatra izy tsy enjery mihitsy onikaja anoka tsiory alain zay le anaran'bely zay anao fanandalo tena dify-janahary na tongavanao teto nareo koa rangaha be suspense be le ty maninona zao raha tonga de vakinany ny kosy fa tsy aholakolaka be eo tsy kilalao akory ny resaka ara-panaly alia mandehana anao makany an-trano de alay voany izy efa nandefasaky mesazy rangaha le ry tsy maintsy tonga eo iny misy dikany mahatonga maniraka anao ohatr' zany tena ataon'ireo zavatra ireo zay isakanana azy tsoaka ty mantsy zavatra de efa sarotra be manazava an'izany ok fa etiko ary zany le vaikany lamilay be io io mba kitakitana malakilaky ianao ianao tovavy no 13 tamin'ireo vehivavy nangataka fotoana manokana tamiko androany ianao zany ny farany mazava ho azy eny tompoko anaranao hoe azafady tononona aloha de soratana eto avy eo onitry ny ala anoka tsiaro tompoko tsiaro ianao zany le namany marina izy indrindra bon anomboka atsika zay fanontaniana petrako de valina-pahatsorana sy ampahamarinana ao zay voray fanontaniana voalohany ary isaky ny amin'ny firy maraina moa zany ianao mitaitra efa nisy fotoana ve niovy zany ohatr' zany isaky ny amin'ny efatrora tompoko tsy mbola ary niova fa io foana zay nandritry ny efa-bolana latsaka 2 andro ahoana le zany mitovy daholo ny anareo rehetra zay amin'ny tany fa rehetra ahoana tompoko zany hoe maro be nareo no miaina an'io trango io miisa 9 be zao sao ianao mihevitra hoe vehivavy ihany fa misy lehilahy koa zany zava-miandalana eny ihany iny fa fanontaniana manaraka de hoe nisy fotoana ve ianao nandray na naka zavatra tsy ianao tsy voatero fanahin' iny io fa mety hoe tsy nako aza zavatra tsy tozy tsaroka maty amin'izay litsiaro tsy afaka mandainga amiko ianao tadidio tsara fa ianao sisa mety nitondra an'io zavatra io andraso oay le peratra peratra hitanao zany azafady rehefa tena tsy tato-andohako mihitsy de aiza zany io peratra io zao ito amin'ny tanako ito aleo hoe soroko de omeko anao ty andreka akeo fa peratra inona re ty ingeza be ty de sahanao ve nitahiry an'ity nandritra n'izay fotoana ela be zay
Tsy nananeritreritra sy nevy tena ho mpangalatra mihitsy ane ahy e. Na disainy ianao saingy naka ny tianao. Efa mba nidinianao ihany izy ity. Tsika avy hatrany tena naovako fotsiny. Manao tao foana mihitsy ianao a. Mba sokafo tsara hoe masonao dia jereo io sary ao anatiny io. Misy soratra akory eo. Fatao Zay ianao vao tonga saina. Raha mbola nisitry belona tany nareo dia mety ho raha mandrika indray no seho eto amin'ny firenena afaka roa andro. Soa fa mibaboka ihany. tena mifona tompoko fa tsy hanao tsony. Soroko aminao fa tsy mpangalatra zany aho. Afaka marinina ho any amin'ny marina ahy zany. Tsy niteny mihitsy aty hoe mpangalatra ianao ka. Fa diso nanao ny tsy fanao loatra. Le izy kosa ange vao nikitiako dia nihitsana teo amin'ny toerany. Nezahako naverina fa tsy nety. Natahotra nobedy moa aho dia niany faraheriko dia nitondra an'le izy. Vonto be mihitsy ary ny tanako tamin'izay fotoana izay. Mba azonao sary an-tsaina ve? Vokatry ny nataonao dia ny sasany hafa izay tsy manatsingolo lasa voasaringotra amin'izao raharaha zao. Mba afaka zavaina misimisy kokoa ve fa tsy azoko? Satria efa nalainao imperatra iny dia tsy maintsy nisy olona ray koa napakana ny ilany. Peratra efatra nay mibery roa ireo. Peratra mpivady a, ka na miaraka amin'ireo mpifankatia maty roa ireo, na miaraka amin'ny velona roa. Misy olona ray afaka oatra koa zany mitondra peratra oatra nito. Mazava ho azy. Saingy ny azy indray tsy hoe fananina fa tsy fidiny ny azy. Izy ny tojo ny lahatra. Tena manenina tanteraka. Fa ny antom-pisiko eto dia ny ambany olonareo rehetra. Aza matahotra fa hanao izay farafahaizako. Chérie. Mba tsy nahapoizikoa etsy izao zava-miseho vezoka. Raiky hatramin'izao dia tsy mety mihitsy ny saiko. Fa mahagaga ho aho dia toa tsy mety tafahoana amin'izany namandrizany mihitsy e. Na zako aza mbola tsy nahita an'ilay akamany lahatra amin'izao. Saingy mino afa kely sisa e. Dia tena mpifandrofiana ve chérie sa ahoana fa dia akimma le kamarady be anay koa kay tia cousin Andry ity. Zany izao mbola izy daholo. Mangina amin'izay fa efa tia tamin'ny manantony ity izy. Mangery anie zany resaka roa kely zany e. Sao dia mba miposanay kosa e. Aiza koa lesy raika mandianao an'izany aho. Hoay valo manko e. Atsaiko tsondra nga. Ilahy ty koa dia tena malatsaka foana ka. Inona moa zany ny ataondrangara tsy omeko tampoka ny anabaviko ka. Tonga dia any amin'ny andehibe any kosa misy fianama zany ny asianareo le dia hidrikina trano farany izay roa keliko. Manaiky le sisy chérie fa sangisangy zany a. Fa nanahoana tokoa aloha ny tao e. Araka ny zavatra nijereko dia tsy maintsy miainga maraina be tsika rehetra rapitso. Tsy misy andraso tsony fa 2 andro sisa ny fahareta amin'ny fikarakarana mantsy. Kozy ve? Dia ahoana mouvement amin'izany robainy valo manko e. Geny tokoa. Mba tantarao aloha fa liana be izay ka. Le izy rehetra dia zavatra tsy ampozinareo mihitsy a. Fa ahoana? Tadidinao really le tsika mifanao fotoana hoe hitsidika rova indray mandeha iny. Tsaroko tsara iny ka tsaroko iny. Tsy afaka tampoka laha tamin'iny. Misy tery tanteraka mantsy iny rova iny. Ambohidrovanofo no anarana fiantsoana n'iny toerana iny. Ambohidrovanofo? Efa tany koa izay? Ary mazava be nge zany fa tanytsika no mifankahita e. Le mifanompo maso ny lazaindry. Avy eo moa na ravitravitro hoe tao anaty nofo tany a-paradisa. Eny tokoa izy a. Nijery an'ilay lava-bato be tsika tamin'izay dia mifanojo ny maso. Zay. Tena lalina izany. Dia izao le izy e. Nahatonga an'io anaran'io hoe Ambohidrovanofo nisy mpanjaka mbola tena tanora tena fa iny. Nifankatia tamina zanaka mpanjaka hafa fanjakana nefa io mpanjaka io e. Ny mampalahelo tamin'izany anefa dia lavin'ilay mpanjaka hafa izay rain'ilay tovovavy nifankatiavan'izy ireo. Zany? Izay tsy fantatra loatra ny antony ka tsy nisy noho izany intsony ny fotoana niaonany.
Nitady hevitra arak'izany ary Tsoromanjaka, le mpanjaka lavo eritreriny io. Nanana mpikirakira ara-panafaran'izay nahay indrindra izy tamin'izany fotoana izany. Ka dia raikitra fa ao anaty nofo izy roa ny hiaraka sy hifankatia. Aiza fangatsy nisy natokana le bandony tsy nikena le terany. Non, diso ianao. Izy ary ny tena isan'ireo mpanjaka nanan-karena indrindra tamin'izany. Nananany daholo na renakibony tany na tanety, eny na hatrany anaty rano azy. Ary hitako moa feno karazan-javatra be dia be manodidina ny rova io. Fa zao amin'izay ary ny fiafaran'ilay tantara nanao fanahinina ny eo izy roa kely ireo. Nampanamboatra peratra faran'izay niavaka indrindra tamin'izany moa ilay mpanjaka ka fanao boaty toy masony sale kely eo ivelany zareo fa vonina nianoka amin'ny fitiavany anaty nofy. Zany. Niaraka ny tsy lany teo moa ka dia tsy mifotsony mandrakity ny androany. Ratsika tsara ange zany sendra mifandraika amin'ny mihitsy ny nandehananay tany satria araka ny fitsipika napetraka dia hoe tsy mahazo tory an-dalana mihitsy rehefa hoany. Ialay nefa natory tao anaty daba tamin'izay teny atsatsadalana. Tsy aro koa. Tsy aro. Tsy izy roa rery fa ireo mpitovy rehetra nakao amiko dia nandika an'izay fady izay daholo. Saingy ny tena loza dia nafitsiko tsy aro satria nalainy ilay peratra izay latsaka teo amin'ny tany. Nefa tsy aro izy aloha ty tonotononina roa ty e. Fahatia nafakely indray ty fombafomba indray mitoraka ty. Aiza ve ka nitapenana daholo ny mason'ireo olona rehetra ireo. Nanomboka niala tany an-trano tany Antananarivo mandrapahatonga ty Ambohidraovanofy. Ka tsy misy mahazo mifankahita izy ireo aloha mandrapavita ny zavatra ataontsika. Fa vao vita izao fombafomba izao dia samy maka ny azy avy ihany nareo. Ialainy ihany no entinao fa velon zandrinao entin'ny marina. Dia rehefa tafaverina ny Antananarivo mihitsy indray ve izany vao afaka esorina ny lamba manafina amin'ny masony? Tsika vao iny atsasadalana dia efa mety esorina fa izao ampiresahana ny tsirairay sao tafatory. Zava-doza mantsy ny atera raha sanatria misy izany fa ao dia tsy ho ao intsony. Voaray izay e. Fa mba izy ray tsy bobaka be reto ary izao zany ndevian'ny akamo izany. Tena ny ambany zandro. Za koa maniry an'izany. Kanefa sarotra ihany aloha e. Tsy ambara telo tanteraka ny resaka ara-panaka tsy tokony hisy ipika e. Raha tsy izany efa nambarako anareo. Miomana daholo amin'izay fa nomboka tsika. Tsika ty ivelany mitazana fotsiny. Tsy maintsy ataony tsiaro izay atongavany miperatra iny amin'ny toerany. Toy izany koa ialaina tsy hoe fa any aminy mantsy ny ilany. Ka fomba ahoana moa zany rangaty ny ahitantsika an'ireo tsy vitan'izay hoe alina ny andro fa mbola maizikitroka tanteraka ihany koa manko. Tsy taitra ianao e. Na ry zareo ireo aza ny hoe tsy ry zareo mitondra ny tenany fa anaty toromaso tanteraka e. Oay, ary to inona re ty hita amin'ny masoko ty e? Matahotra e. Za koa sheria ohatra misy rivotra mifofofofo be koa zany. Oay, lapaty mitsikitsiky be anankiroa. Oay, ndao le sy virina any anaty vaika. Mama! Tsy mahajany etsony aka. Aza misy mihetsika aloha e. Aza misy mihetsika fa kely sisa. Mareta fa kely sisa zareo a. Le silako niverina. Faly aky raha toka ny alina tsy antoka izay neviny hatramin'izay dia ny ampitsy io voazantsika indraiky masindrin-taona azy atongavany satria eo le fotoana ionantsika amin'izay. Dia ho tapitra hatreo koa izao nompontsika izao fa
Iainany tena misy tsika. Efa tsy androko ery. Tsy hoaniko any fotsiny. Ho tapitra hatreo ny fijaliantsika. Ny fanontaniana manjavozavo tato amin'ity tontolo ity. Mazava ny rehetra e. Ianao ka misy. Mifankahita tsy ho etsika. Ary amin'izay fotoana izay dia samy mamboraka ny eo am-pony hafa. Aleo andrasana ny fotoana. Fa efa manoloana antsika ireo koa ny mpifankatia anankiroa. Dia tsy oro-manjaka sy tsy arina valina izany. Tsy ampijaly antsika intsony zareo amin'ity an'io ity fa hitsikitsiky indray any. Rehefa voatolontsika azy ireo miterany dia ho sambatra mandrakizay ny fanahany. Ka andahatra vesina amin'ny fanarany. Indry izy. Kopla mahafatifaty kely tahaka izao moa ranga dia tsy navela hiaraka ko. Izao semba ilay nofinofy. Vao vita koa mantsy izao fombafomba izao dia anjahana tsy ho hita tsony ty tanàn'ity sy rova ary io chalet io. Mampalahelo izany kanefa tsy maintsy akeny. Fa misy teraka izao zavatra ilaintsika izao. Jery izy ireo fa mbola misarotra sy mitazokavina mpanjaka. Misy miaramila sy soavaly koa manodidina azy. Ny any zavatra angatahako farana amin'izy ireo fotsiny dia mba hatsiarovako an'izao rehefa tena miverina amin'ny tontolo mivelona mba ahafahako mitantara azy. Andao aky anosy fa manome toromarika ilay mpitondra teny. Andao. Mafy aloha ny didiry tsy aro ka. Ino maly aliny dia tsika migadona maraina io dia vita ndritsindrisy mipika sady ny saran'ilay rova sy sale. Efa nanao vava mihitsy izy tamin'izany. No heveriko fa amin'ny maty an-drano ka tsy namelany raha tsy vitany. So ihany afa manana ny cousin amin'ilay texte. Misaotra foana ho amin'ilay toraka voninkazo e. Fa oreto sy manahirana be hoe tsy ora raha mbola tsy atakory. Nefa tsika tsy tompotrano indray no avy dia mitonatona anatra. Bandy milay indry bavy e. Ny vatantenan'izao mihitsy no nanomehana ny lakle. Dia tsy tranodrery izany koa fa efa ho tranonareo. Sady ny antony safidianana ny ato ange dia mba ato mbo malalaka azo anaovana fety e. Nareo lahy koa aloha mba mailo amin'izay amin'ny manaraka ka. Aiza ve ka teo amin'ny tany ilay clé USB no hita. Mitandrema amin'ny sisa. Mafy elaka. Oay, izany izy fa andaontsika telo any ambony dia abelao tsy ary namoa azy eo e. Malaky e. Fa ho aiza daholo nareo e. Ako, menatra fa azavela ery reto ka. Aleo izany miveko dia izay fitrangany amin'ny fokoka. Tsy aro. Iala miala tsiny afa tsy afaka ny anonona an'izany ka. Tsy orenao amiko. Hitako ihany ianao. So mbola manofy ary Tsiry tsy ory tsy mianoka ny nofo tsontsika fa mianoka ny misy. Le daty tiako indrindra eto an-tany manomboka eto. Nisindra daholo ireo sorosoroko rehetra fa tamin'ny voanany loana ianao. Ka naza koa ary anie mahatsiaro maivamaivana tampoka koa e. Eny fa nahavoan'ny fotoana nidirako ny tranona fotsiny aza dia efa nanome hery lehibe ho aho. Malala. Ahoana? Na dia efa ho fantatra sady tena aloky ny vavako dia tsy sasatra. Tsy maintsy hanambara ka avela ho mba ilazy e. Miainanao ary afako. Nandalo taona-pahazavana maro tsika tao anatin'ny fotao. Ny sidrahady, ny ano-kasambarana. Ankehitriny kosa ny fanojo eto amin'ny tontolon'ny vatana ihany. Tsy haiko akia, tsy fantatro satria tsy voarefintsika ny fotoana ao anatin'ny ovio. Noho izany, tsy nanana fiatomboana hatreto ny fitiavako anao. Tena tiako ianao ry tsiaro aho. Dia ianao io, natany anatin'ny ovio na le manoloana ahy. Resy ahy. Resinao tanteraka.
ny fitiavako, ny fanahako, tsy haiko hoe ny amaliko an'izany rehetra izany dia fehezanteny tokana ihany. Tena tia be anao koa aho. Tia, tena farak'izay tia, ary ho tia mandrakizay. Mbola tsy nitia fa atokako anao riry ihany izany. Mamy akindry. Manomboka eto izany dia tsy mianoka nofontsontsika fa mianoka misy. Anoky ny misy. Aize, averenao amin'izay hoe le vavan'la tamin'iny. Le hoe atambarao izy roa fa tsy te hierika resaka vehivavy tsony averenao anga. Kalma rangavaly a. Ataoko sambatra be eo anabavinao io fa aza matahotra. Dia hividianako an'izay revo laninao koa ianao anio. Mba manao ianao moa ny adala fa tsy manao ela. Anoko ny misy. Anoko ny misy. Tantara no soratan'ilay Rakotoarisoa. Daniel. Rina. Ilay Rakotoarisoa. Miazo nomenjana ary. Ary Antso. Nandra ifeo, pitikafo. Nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobidy tsy dia lahy. Anoko ny misy. Anoko ny misy. Tantara no soratan'ilay Rakotoarisoa. Daniel. Rina. Ilay Rakotoarisoa. Miazo nomenjana ary. Ary Antso. Nandra ifeo, pitikafo. Nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobidy tsy dia lahy.